raha ny aiky ny fisian'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila legioma ireo ireo tany am-boalohany dia nanday izy rehefa natao famitorana teo anatrehan'ny mpitsara Papanoa. Mikasika ireo manamboninahitra roa eo anivon'ny tafika dia marina tokoa fa nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izy ireo omaly fa 17 ny volana Novambra 2024. Ny fiampangahana azy ireo dia fanoitohinana ny filaminam-bahoaka sy fanakorontanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika miaramila legioma. Izany dia voatondro sy faiziny andininy fa 190 andalana fahatelo ao amin'ny fehezan-dalana famaizana. Raha ny aiky ny fisian'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila legioma ireo tany am-boalohany dia nanday izy rehefa natao famitorana teo anatrehan'ny mpitsara Papanoa. Mba ahitana ny marina dia nampidirina ponja vojimaika izy ireo mandra-piandry ny fotoam-pitsarana amin'ny 9 ny volana Janoary 2024. Ny ara-drazana mijoro eto Madagasikara dia manambara fa voalohany i Madagasikara dia any malagasy ka tsy manaiky intsony ny fanjanahantany frantsay sy ny forongony. Faharoa, tsy manan-kery eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara intsony ny fizaran-dremby era-tany izay natao tany Berlin tamin'ny taona 1929 sy 1929 izay nanoean'ny Madagasikara ho an'ny Frantsa. Fahatelo, tokony andraikitra tanteraka ho an'ny tanindrazana sy ny hoaviny ny vahoaka malagasy ka tsy mila hitsabatsabahany vahiny. Fahaefatra, aminay ray aman-dreny ara-drazana dia feno osika sy natao ambitra sy ambolety ny fifidianana filohan'ny Repoblika tamin'ny 9 Novambra 2024. Iny ka tsy azo ekena iny fifidianana iny fa miteraka korontana. Noho izany dia manoloana ny ezaka famelanelana izay ataon'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena Christine Razanamahasoa sy ny FFKM amin'ny tondrana ny mpifanandrina rehetra iresaka eo amin'ny latabatra boribory mba hialana amin'ny ramaneka. Fadimy feny dia miala ny mpanjanaka frantsay sy ny forongony fa efa leo ny fanantevosanareo zahay vahoaka malagasy. Fahenina farany dia miantso ny hery velona rehetra ny olobe, ny mpanao politika, ny mpiasa-panjakana, ny tsy miankina, ny mpino kristianina, ny silamo, ny ara-drazana anambatra ny hery anavitra ny Madagasikara masina ny tanindrazana natao teto Antananarivo fa 20 Novambra 2024.